Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandefandefy izy mba asitrana. Nanisik ampunyang palay aminirana. Ampitiavana be no idirana ny tokatrantsika menakavy eto Fianarantsoa amin'ity fotoana mahafinaritra ity. Arak'izao hitanao amin'ny sary sy ny feo renao miditra ny tokatranao dia ny pasteur Andry Rajaona Risoa no anatanteraka indray ny fotoana zay azo everina hoe minitra vitsy zay ahafahantsika hifampahery, ahafahantsika mianatra ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Misaotra tompontsika ny amin'ny fotoana zay omeny tompo satria fantatsika fa ny tenin'Andriamanitra tahaka izao dia zava-dehibe, zavatra isy lanjany eo amin'ny tontolon'ny ara-panahinao dia tsy ho avelantsika mandehandeha ho azy ity fotoana ity fa tena ho ataontsika mihitsy zay ahafahanao andray lesona, andray fampianarana, andray herin'Andriamanitra ao anatin'izao fiarahantsika izao. Alohan'izany rehetra zany nefa dia manasanao aloha hivavaka, metraka mibavaka ny fotoana eo anatrehan'ny tompo. Ivavaka iseka rainay eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanakao zahay. Raha afaka mametraka mibavaka ny fotoana zay hitoriana ny filazantsara amin'ity fotoana ity. Misy matoky izay fa dia hotahina ny mpiaino, hotahina ny tsirairay avy. Raha misy marary ao anatin'ny fandrenesan'ny hafatra dia ho sitrana. Raha misy manana olana dia ho afaka satria nandefa ny teninao ianao mba hasitrana ary hanafaka ny olona zay ao anatin'ny fahoriana. Amin'ny anaran'ny tompo aneny tainan'izao fotoana izao, misaotra tompo. Amen. Eny rahalasiana bavy tamin'ny faraparany teo tsika dia miresaka trany amin'ny hoe fifohazam-panahy. Ahoana ny tonga avy amin'ny fifohazam-panahy, ahoana no ahafahantsika hitondra fifohazam-panahy, ahoana no ahafahantsika hiaina ao anatina fifohazam-panahy. Tadio fa rehefa mifony ara-panahin'ny olona dia mifoha ny ara-bola, mifony ara-piarina, mifony ara-pitediavana, mifoha daholo ny karazana zavatra natorotoro rehetrarehetra tany ambadibadika tany. Nampianatra ny pasteur Ertina Randriana Malala tamin'izay vanim-potoana izay ny amin'ny tantaran'ny Elisa sy Geazy, ny amin'ny hoe rehefa nanomboka nandeha ireo mpanompon'Andriamanitra dia nisy fahavalo marobe ny hodidina ny tanàna, dia ny zavatra hitany Geazy dia hoe miaramila ny fahavalo be dehibe, fa ny zavatra hitany Elisa kosa dia hoe be lavitra momba an'ireo no momba antsika, be lavitra momba antsika no momba an'ireo fahavalo ireo. Dia tamin'izay vanim-potoana izay moa ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe hosokafo ny mason'ny tompo mba ahitany fa be lavitra ny momba anay noho ny momba an'ireo fahavalo ireo. Ary taorinan'izay dia niresaka ihany koa ny tenako ny amin'ny hoe fahadiovam-po, zay madiovam-po no ahitan'Andriamanitra matitiko 5:5 hoe ny tena mahatonga ny masom-panahin'ny olona tsy misokatra dia ny loto ao anatin'ny fony. Raha vao misy vesatra ao anatin'ny fon'ny olona, raha vao misy alahelo, misy karazana ratram-po, misy karazana fahavesarana, misy karazana inona daholo ny ilazana azy, valifaty, misy karazana vesatra maro samihafa, dia tsy ho tafavoaka mihitsy zany ny olona anankiray izay manana problème ao anatin'ny fony zany. Tahaky ny nahazo an Geazy ihany mahazo an'izany olona zany, tsy mahita afa-tsy ny haben'ny fahavalo, tsy mahita afa-tsy ny avavetin'ny fahavalo, tahaka an'izay nahitany Saoly an Goliath,
de hoe vavety sy ranjanana kanefa rehefa hitany Davida i Goliath de hoe tena hanina ho atsika io tena ho fandresena ho atsika ny antom-pisian'ity Goliath ity izany no toroteny nambara tamin'ny farany teo ary izay indrindra no tiako tohizana androany momba n'ilay toe-po zay azo avena hoe ahafan'Andriamanitra tena miasa ao anatin'ny fonao nga atongavany fifoazam-panahy tao anatin'izany resaka rehetrarehetra zany de resaka tamin'ny olona taminao manao hoe tena mila manana fahadiovampo ianao raha ohatra ka te ahitany voninahitr'Andriamanitra sy te ahitany fifoazam-panahy marina ny voninahitr'Andriamanitra de tsy hitan'ny olona maloto fo na manana fitondratena ratsy fa ny voninahitr'Andriamanitra de azo tsapaitanana ho an'ireo olona rehetra zay azo everina hoe ao anatin'ny fahadiovampo raha lasiana bavy ho atsika eto Fianarantsoa indrindra ary dia misy tenin'Andriamanitra ity zay angalatsika lesona de ny amin'ny asan'ny apôstôly 5:5 voalohany rehefa hita de vakiko toy izao ny teny amin'ny anaran'ny Tompo fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vady ny varotra ny taniny ka nanefany ho azy nanafenany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nalala izany de nety ny vola sasany vidiny ka napetrany teo amin'ny tongotry ny apôstôly ary io Petera ry Ananiasy nahoany Satana nameny ny fonao andainga amin'ny fanamasina ka nanafina ny vola sasany vidiny tany fony tsy namidy iny tsy anao ihany va izy ary rehefa namidy tsy anaovanao zay sitraponao koa va nahoana ny saina izany tao amponao ianao tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra tantara anankiray diso ho fantatsika loatra ny tantaran'izy mivady reo tantaran'izy mivady zay azo everina hoe mpivavaka mpanompon'Andriamanitra tena mpivavaka be rehefa tonga le hira mihetsiketsika reny de anisan'le mba midera sy manao aleluia mafy izy mivady reo rehefa tonga ny fotoam-pivavahana de anisan'le olona mitanitanipo izy mivady reo ndray andro nanao fifanarana ny apôstôly izay fifanarana vokatry ny fifampiresahana moa zany hoe andao anitatra any ambanday ny fanjakan'Andriamanitra isika ka ho anareo zay manana tany manana trano de azonareo amidy zany de andao mba ometsika ho an'ny asan'Andriamanitra re ny vola zay vidiny zany fananana zay namiditsika izany ina hoe anao zavatra nitranga rehefa nivarotra izy reo dia ny fananany ny taniny ny tranony ny fiarany dia zao ny lazain'ny baiboly no fitahany fony izy reo no fitahany fony i Ananiasy ary namitaka ny Ananiasy ny fony satria ny fony de varina tany anatin'ny fitiavam-bola varina tany amin'ilay azo everina hoe fahavesarana tamin'ilay fitiavana vola ry rahalasana bavy ny fifoazam-panahy de averiko etony fa tsy mitranga ho amin'ny olona zay manana fahalotom-po fa mitranga kosa ho an'ny olona zay madio fo ina hoe anao no zavatra lazain'ny baiboly teo rehefa andeha hanolotra n'ilay vola sasatsasany tsy izy rehetra tany amin'ny apôstôly ny Ananiasy Safira de neritreritra izy mivady fa tsy misy mahafantatra tsy misy mahalala ny chiffre zay tokony atolotra natao amin'ny asan'Andriamanitra fa nanafenan'izy ireo ny vola tokony alefa tao ny vola rehetra zay tokony alefa de nanalana izy reo anefa de mpianatry ny tompo natsona hoe mpanompon'Andriamanitra fa zao ny lazain'ny baiboly tsy nandainga tamin'ny olona ianareo izy fa nandainga tamin'ny fanamasina eno tsara zay fampianarana mahasoa anao rympiny malala ny fo ratsy ny fo de mamitaka ny fo ratsy zay nananany Ananiasy dia tsy hoe ny mpianatra ny nahita azy ny fo ratsy zay tao anatin'ny Ananiasy
tsy hoe hita mpeterana hitan'ny apôstôly fa ny fanamasina natsikaritra ny foratsy tao anatin'ny ananasy io foratsy tao anatin'ny ananasy io de tsy azona fenina teo anatin'ny fanamasina teo anatin'ny apôstôly izy mody mifalifaly mody mitsikitsiky mody miramirana mody manao an'ilay fihetsika zay no heverina fa mba mahadondona an'ilay mpiaramiasa fa zao anefa nylazain'ny baiboly ry havana raha diniatsika tsara io ten'Andriamanitra io hoy izy hoy lazain'ny baiboly satana no namen'ny fonao andainga amin'ny fanamasina satana no namen'ny fonao hoy ny apôstôly andainga amin'ny fanamasina zany hoe raha vao ny devoly no mamen'ny fon'ny olona anankiray de lavitra an'izay olo zay ny fifoazam-panahy lavitra am'izay olo zay ny fitahian'Andriamanitra lavitra am'izay olo zay ny fomban'Andriamanitra ina moa ry havana ny takitsika sy tediavitsika am'izao azakazaka ataotsika tia Fianarantsoa zao ny fomban'Andriamanitra mba hatonga ny Fianarantsoa tonga amina fifoazana ara-panahy atadio fa ifomban'Andriamanitra io de lazainy matotiko fa 5:9 madio am-po ihany no ahitan'Andriamanitra zao nefa lazain'ny baiboly tamin'ny ananasy satana nameny ny fonao raha lasaina-bavy fataro aloha androany inona ny mahatonga amin'ny fiainanao potika sy rava sy tsy mety mandeha maty bloqué mety iainanao ny fahamasinana mety iainanao ny fiainam-bavaka miakatra tenim-bohitra na aviorana na tsy aviorana na mainandro na maitany na misy hanana tsisy hanina mety iainanao ny fanaovana fafolo-karena sy fanaty ary mety miara-miasa amina mpanompon'Andriamanitra mihitsy ary ianao am'izany fa alohany anaovanao an'izany rehetrarehetra zany de misy zavatra ngeza be jeren'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainanao izany mamen'ny fonao ka mahatonga anao manao an'izany rehetrarehetra zany inona ny mamenao anatinao tahotra na pasteur ave mahatonga anao manao fihetsika zay azo everina fa mody manao an'izany rehefa eo pasteur fa rehefa tsy eo pasteur de ainao mihitsy ny tonga de tena mitabataba sy manao karazana fiatsaram-belatsy tahotra na mpiara-mivavaka ave ny mahatonga anao andeha hivavaka ao ny am-piangonana hitanao inona ny mahatonga zany misy kazana fahavalo na devoly zay mamitaka ny fon'ny olona am'izao fotoana zao tahaka an'izay nahazo any Ananias Safira satana ny lazain'ny apôstôly namen'ny fony nampivily lalana azy tadio ry havana fa mila arovana ny fonao am'izao andro zao arovo ny fonao mihoatra noho zay tokony ho tandremana satria miainga vao anatin'ny fony aina ary raha vao tsy hainao no mitondra tena tsara amin'ny alalan'ny fonao madio sy masina de tadio fa io fonao io de tediavin'ny devolo ho tonga fonenany ihany koa ho tonga fonenany na ho tonga toerana anankiray zay hipetrahany ry kristianina malalo fadio ny miandrikendrotoana ny rahalahinao na ny rahavavinao am'izay zavatra ataony fadio ny miandro ny fampitehan'ny hafa fadio ny fiatsaram-belatsy eo anoloan'ny mpiara-mivavaka mpiara-miazakazaka fa raha sanatria mbola misy an'izany ao anatinao de hoy ny baiboly satana ny namen'ny fonao nampivily ny lalanao manoro-hevitra anao androany ianao zay tena te hitan'ny fomban'Andriamanitra te hitan'ny voninahitr'Andriamanitra te hitan'ny falebiazan'Andriamanitra ataovy mazava ny fonao anatrian'ny olona ataovy mazava ny fonao anatrian'ny mpiara-miazakazaka ataovy mazava ny fonao eo anatrian'ireo olona rehetra zay manodidina anao na mpiray-tanàna na mpiara-mivavaka na olona manam-pahefana na olona mpianakavy eo tokantrano zany anery ray mpianakaviana mahatonga ny tokantranonao io tsy mahita mangirana mihitsy ary mahatonga anao tena tsemboka vominana ndraindray nareo mivady ary de mifampiandrikendrotoana ndraindray nareo menakavy ary tsy miraisena fa de samy makao azy zany ane mahatonga ny tokantrano maropotika
Zany mahatonga fiainanao ara-bola tsy mandeha am'izay lony. Mamitaka loatra ny fo. Mamitaka loatra ny fo ary anisan'ny voafitaky ny fony i Ananias Safira. Anisan'ny voafitaky ny fony i Ananias Safira. Nieritreritry izy ireo manao hoe mba teo ho tafita, mba teo ho lasa lavitra. Kanefa tsy nandeha nahitsy teo anatrehan'ny fanamasina. Tsy nandeha nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra. Ny olakolaka loatra. Za eto de miteny an'ireo kristianina maro samihafa zay mijery mahita fa dio ny folakolana eo amin'ny fiainana. Manana fahitsim-po, manana fahitsina amin'ny fitondratena. Tadio fa ny olona-piolakolaka de tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra mandrakizay. Ny olona raha vao tonga ao anatina fiolakolana de lasa miteraka fahampitena ary nenina mahatsiravina ho azy zany. Androany de te ilaza amintsika menakavy mpanaraka sy mananatanteraka an'ity fotoana mahitanay amin'ity fahitalavitra ity sabotso avy izao. Sabotso avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso. Fotoana lehibe no totosaitsika eto amin'ny foibe vaon'oloko Atarandolo ambadiky ny station Sel eto Atarandolo izany. Isany koa nefa mibatisa amin'ny fibebana lehibe zay ho totosaitsika ho tanterahantsika amin'ity alahady ity zay totosaina eo mahazengy farany bus 21:48. Isy batisa lehibe zay ho totosaitsika zany hoe tsy hainy aninry ambalakely itsony zany no tanterahana indray mibatisa satria hitatsika fa masika de masika ny rano miakatra be le rano zay manenika ny tambariny olona rehetra mihitsy arakehitriny lay rano eo amin'ny ambalakely dia nizy efa nandinika ny mpiaramiasa rehetra dia ao mahazengy farany bus 21 sy bus 48 no anatanterahana an'izay batisa lehibe zay ny alahady ho avy zao. Kanefa alohan'ny atongavany alahady dia misy ny fotoam-bavaka lehibe zay iarahako aminao. Eo ihany koa ny ray aman-dreny pasteur René Randrenasolo izay azo heverina fa hitondra fampianarana lehibe sy goavana izay mirala mianaka amin'ity asabotsy sy alahady ity ho tonga fitahina ho anareo eto Fianarantsoa. Zany anisan'ny afatr'Andriamanitra lehibe zay nampitaina tamintsika rehetra androany. Manana fahadiovampo aza anisan'ny olona piolakolaka amin'ny fiainana mahitsy manana fitondratena masina sy mendrika ao an'Andriamanitra. Ny fotoana eto ry havana tsy ho ampy anaovana toroteny lavareny na toroteny goavambe zay azo heverina hoe tahaky ny any am-piangonana satria ny fotoana eto voafetra ihany eo amin'ny 30 minitra arabe indrindra. Noho izany fanetanana ny tianay atao mafimafy ny zavatra misy am'izao vanim-potoana any faran'izao de ny fonao sibleny zavatra misy rehetrarehetra. Ka raha vao sibleny zava-misy ny fonao de mety hiteraka fanafitohinana ao anatinao zany. Ary raha vao tonga ao anatinao fanafitohinana de iza moa ny tompon'ny fanafitohinana? Ny fahavalo, ny devoly fahavalo. Ary raha vao tonga ny devoly de inona ny programa ny jaona toko 7:7 tsy ho avy izy raha tsy hangalatra sy hamono arandringana. Zany aneny mahatonga any amin'ny toroteny sy manoro hevitra anao hoe zany mahatonga any amin'ny teny aminao andao hanana fahadiovampo. Zay fanafitohinana ve ny mahatonga anao tsy hivavaka? Zay karazana fanenjena ve ny mahatonga ny fonao miepinepina? Zay karazana mbola tsy fandraisan'ny pasteur tanana anao ve ny mahatonga anao iteny manao hoe za tsy hivavaka tsony? Ndao de mba diso-kajy ianao ny amin'izany. Sao de ho arinao ny mandrakizay anao. Ndao miverena ndray manatona ndray miazakaza ndray zany mahatonga anay manolotra ainanao ao mahazengy farany bus 21 bus 48 lay fotoana amin'ny alahady avy zao ary ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina eto Atarandolo eto atapy-tanàna amin'ny Fianarantsoa. Ivavaka ho anao zay nandray ny teny ianao zay nandray ny afatra tamin'ity fotoana io ty isy témoignage fijoma volombelona ngeza be ho zaraina aminao aorian'ity fandarana ity no heveriko fa tena mahasoa anao ny fanarahanao amin'ny fandarana tahaka izao. Mamy fotoananao raha ampitsy toy izao ndray ivavaka ho anao ny tenako. Tompo Andriamanitra tsara indrindra eo rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Misaotra anao indrindra zay raha afaka napita ny afatra tamin'ny olona maro teto Fianarantsoa tamin'ity fotoana io ty.
tsy tianana fiainana tahaka ny fiainany any asa safiry zahay ny aina atao anaty fahampitena sy faharavana ary nefara tamin'ny fahafatesana mihitsy ary vokatry ny loto tao anatin'ny fony sy fahitsiny folakolahana karazana devolona mbabon'ny fony tao anatina karazana fiatsaram-belatsy Jesosy eo mahatoky zay fa voaraina eny afatra ary mino zay fa zany afatra zany de tsy horaraka tany fa ho tonga baly samana sitrana ny fonay ka tsy iainanay tsony ny toetra ny ainana safiry fa iainanay manomboka zao ny fahitsina sy ny famarinana ary iainanay manomboka zao ny fatahorana n'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinany mpijery ny mpiaino rehetra na avaiza nanaraka ny fandarana teto androany misaotra Jesosy amen eny are misaotra ny tompo lehibe ny amin'ny fampitanany afatra ary inoko sy atenaiky fa hiazakazaka ianao ny sabotsy ho avy zao amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny efitrano ngeza de ngeza efitranony fivavahany Vahao n'Oloko eto ataptanana amin'ny Fianarantsoa eto Atarandolo ambadiky ny station sel mino fa hiazakazaka ianao ary raha hiazakazaka ianao de tsy ho sasatra ary raha andeha ianao de tsy ho reraka satria Andriamanitra manohana anao tongava soa tompoko miandry anao Jesosy tahin'Andriamanitra daholo voninahitro an'Andriamanitra nijoroky vavolombelona mavesatra be tato anatoko tato teto amin'ny foko teo tena mavesatra be dia rehefa mivavaka teo dia ohatrany misy zavatra manindrona avy ato le izy dia rehefa nanao délivrance teo dia rehefa nanomboka nandoa dia le ohatrany hoe mitatra manao azano ny foko dia nandoa teo dia rehefa nijanona le izy dia lasa maivana dia afaka le manindrona be Alléluia pazo anao mihitsy va io aretin'io za zany le toroteny rehetrarehetra teo zany za iny le toroteny rehetrarehetra teo za iny ianao daholo ny voatifitsy am'ireny daholo iny dia anao anisan'le tena rahany za iny ianao maivana tsara mihitsy ianao zao fanizao asifiteka mafy zany Alléluia tahiny tompony anabavy iza ny anaranao izy Marie. Pani Marie. ino anazo andrinina Misy mandehandeha agnaty kibo. anao zany isan'le misy zatra nandehandeha teo reny Ya. dia mandehandeha nanakory izy io Mandehandeha dia afaty dia mandeha tiky. anao tonga takeo mbola nisy narary teo Mbola nisy take za tonga take dia nidelivrena igny amin'izay dia afaka za zao. ianao na afaka tsara ataovy Alléluia mafy zany avy ty loha tsisy raha manako tsony Sisy marary tsony. nefa ianao misy tony sy tena marary Marary dia magnitika be dia misinjy magnano an'izao ty. fa tena ianao sita Afaka tsy sita. mandangy ianao a Tsy mandainga. sitany ianao Sitany. orakoraka Alléluia mapety zay ny lazako anao hoe eto ihany anao dia atrapazava tena ho androany Amen. iza ny anaranao ray aman-dreny Nga Justin. iza Nga Justin. nda Justin Yeah. ino raha nazo anao Na za gify tadiny anato. nanino Tsy naheno tsy tadiny. naheno tadinonao io Ona? tsy naheno Tsy naheno. nandritra Sady firy taona narary. narary nandritra firy taona Afa misy talohany Christmas. taloha krismasy Yeah. narary foana izy io Narary foa. dia anao vavahana teo ka Vavahana te za dia za tao mitakato mbola naregniregny izy koa anao vavahana. tonga takeo mbola narary izy Mbola narary izy. izy zao karakory Naregny. naivana Naiva. efa sitany Sika. tavy Alléluia tsisy raha maneko koa Aha, tsy ianao tsy marary tsony izy io tsy marary. ataovy karan'zao hoe izy io ty mo izy io Ha? iza le izy ty sa ty alefa ataovy kara io efa tsy manino Tsy manino. asivitiaka mafy zavy maheresy mandrosina anabavy zovy anaranao Nirina. zovy Nirina. ino anazo anao teo Tongotry ty accident moa za takeo accident tamin'ny moto dia za andeha taty nandagna mbola tokony le accident tony dia tongotra anao dia dia na za nipetraka takeo fa no ny vita ny délivrance dia afaka reniko tsy magnina fa nanaytaina ty izy mbola narary be io tongotra anao io orina isan'andro izy io orina isan'andro sao izy efa tsy manina koa ataovy sao hoe tsy magnina afaka misaotisaoty kely ve anao alefa sikely jerena kely hoe Alléluia siviteka mafy zany
Inona nazo mama? Marguerite ny anarako. Narary ny tazobe zay indroa andro. Dia tsy nahavita na inona mihitsy. Ary androany anefa nikiry anandeha mivavaka. Ianao tonga teo sa mbola voan'ny tazo? Mbola voan'ny tazobe mihitsy a. Zao anefa tsy naninona raha voavita nanina fa dia maiva natanteraka dia isorako Jesosy. Fananafaka izy. Nanahoana fisehoan'le tazo nazo anao mangatsika sa manakory? Tena nangatsika dia mafana hoditra be a. Dia izany nahazo Manahoana ny lohanao? ny lohako mavesatra be. Ianao tonga teo mbola tsatsan'izay? Mbola tsy dia amin'ny forme mihitsy a tonga Dia teo. nanakory ianao tao aorian'ny délivrance? Tao amin'ny délivrance dia efa afaka tanteraka. Ianao maivamaivana tsara re? Maivana zao. Tsisy mararary koa? Tena tsisy mararary. Ahoa tsapaiko e, tsapaiko. Tsisy tsony nafana hoditra be anao tao? Nafana hoditra be. Sitrany ianao zao? Sitrana tanteraka. Lohanao ka? Manao ny lohanao? Tsisy maninona fa Le mangatsika? Le mangatsika zary zao tsempoka. Alleluia. Tahiny Jesosy mahery. Ya. Azovy anaranao? Andrea agnarako. Ino raha nazo anao? Misy vonto ambanin'ny sokako ty kato efa na vevonto. Tady amorogna vevonto dia za vao tonga teo narary be raha ide. Nandeha délivrance take igny reniko raha sitrana na izy take tsy dinikasiagna karaha an'igny fa zao izy sitrana napompony karahan'izao dia tsy maratsy. Nefa vonto be izy teo? Ny vonto be izy teo. Manjavona fivitosany? Amen. Orakoraka atavy alleluia. Ino raha nazo anao? Iza ny anaranao zovy? Jeudi anarako. Jeudi, ya. Amerina voninahitra an'Andriamanitra za fa natsapa hoe mavesatra be foko a. Dia avakeo za zany anisan'le tenenin'ny pasteur teo hoe misy tsatoka rabola bloqué zany na asako na rabola na eny tremble be tanako dia maivana foko ary tanako misy zavatra niala dia ozy izy le fana hoe miala ozy izy na fantrano izy na fahorino na ranomasy dia miala manomboka zao Ianao nga nisy dia volinetsika teo? Ia. Avy anatin'ny kiboko reniko misy zavatra miakatra dia nampandoha anahy dia mihetsiketsika be tanako amin'ny favana. Ianao anisan'le nandondoro eny teo? Iza le nandondoro, iza ny tao anatin'le délivrance teo a, anisan'le nandoro eny ianao tsapanao nisy zavatra nivoaka. Atsangany tanan'izay nandondoro eny satria tsangana kely ianareo le nandondoro eny. Reny ny alalàna fa hitanareo zay ny teneko teo hoe ao anatin'ny délivrance raha vao mihetsika ny devoly tsy hoe nisy nangarona ny vavanao akory fa mihetsika ny devoly dia mitady lalakivoahana. Ataovy alleluia. Eny efa naivana ianao zao? Ia, efa maivana sady eniko misokatra ny foko le narary a dia misy zavatra teo izy navesatra be fonao? Ia, tena navesatra be misy dia tsy hainao misy raha mararary koa? Tahiny tompona mahery. Tsy fitehaka mafy zany. Vahao ny oloko. Vahao ny oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra. Anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko. Vahao ny oloko. Nandeha tanteny izy mba asa.